androany moa zany dia ny ambassadeur ny Suisse zany no tonga teto ministeran'ny fahasalamam-bahoaka zay voalohany indrindra moa zany dia tonga izy amin'ny hoe fiarabana tratrany taona ary faharoa dia niresadresaka zany ny makasika ny fiarah-miasa amin'ny Suisse zany. Zareo moa zany dia fantatsika fa anisan'ireo nanana ONG zay nanampy tamin'ny fotoana tamin'ny taona lasa raha nirongatra zany ny coronavirus tany Tamatavy dia nanampy koa izy rehefa avy eo tany Moramanga dia ankehitriny izy nitodika any atsimo any amin'ny faritra atsimo dia Anosy sy Androy. Ho antsika fahasalamana moa zany dia ny fahavononany mandrakariva zany ny anampy amin'ny resaka ady amin'ny Covid. Atsika moa zany tsy maintsy miomana zany ny amin'ny fiatrehana indray ny telo volana manaraka ny enim-bolana manaraka dia zay zany ny fampizarana dia ho hita eo zany zay mety fanampiana ho ataony fa fanehoana ny fahavononany zany no tiana hoentina androany.